sy sombavahoaka izay manoso ny tony ianareo rehetra izay manatrika eto ry vahoaka malagasy mpaitandrazana tokolasy tokovavy araka ny efa fantatsika dia tany Washington tamin'ny herinandro lasa teo ny délégation malagasy izay notariako. Ny antony dia rehefa avy niatrika ny valanaretina Covid-19 isika nandritra ny otona dia nisindra indray ny fandalovany rivo-doza efatra mifanesy izay namela takaitra mavesatra teo amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka malagasy. Anisan'izany ny fampian'ny trano, ny sekoly, ny lalana, ny tetezana ary indrindra ny fambolena sy ny tsiopiny. Tsy maintsy miatrika ny fitsika ary amin'ny mampitavitra sy fiperanena ny tenako dia tsy nandry andro, tsy nandry alina fa dia nitady ny vaolana rehetrarehetra rehefa nahatsapa ny fahavoazana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Ka vetrany dia nametraka ny paikady na ny drafitra entina manaly ny firenena na ny drafitra nasionaly izay mpanarenana hoentinanarenana ny firenena. Maro ireo firenena sy mpiara-moninantoka izay naneo ny fahavonona mianampy antsika. Andro vitsy rehefa nandalo ny reny cyclone reny dia mifampiantso tamin'ny filohan'ny vondrona afrikana sady filohan'ny républicain Sénégal i Macky Sall na tenako izay mifakahazo amiko tsara sy azo lazaina pahalahy mihitsy aza ny tenako sy andriamatoa Macky Sall ary milaza izy hoe inona ny fomba anapina, inona ny fomba hoentina anapina ny Madagasikara amin'izao fahavoazana lehibe izao. Teo eo ihany koa dia mifampiantso tamin'ny tany général ny taiam-bola iraisam-pirenena na ny FMI i ramatoa Kristalina Georgieva ny tenako izay mijery ihany koa hoe vono manampy anareo izay fa hoentiny planina, hoentiny zavatra fanampiana irenareo zay nisana miaraka tamin'ny gouvernement rehetra hoe inona zavatra tokony atao ny drafitra tokony mapetraka. Izay indrindra no nakanesana zany tany Washington ho fanolorana izany ravi-panarenana izany. Rehefa tonga tany Washington dia nandray anaiky ny filohan'ny banky iraisam-pirenena David Malpass miaraka tamin'ny vice-président, miaraka tamin'ny directeur régional, miaraka tamin'ny sotenan'ny banky iraisam-pirenena teto Madagasikara sy ireo staff ray manontolo izay mijery sy manaraka ny fiara-miasa ny Banque mondiale sy Madagasikara. Mivokatra zany fivorina zay natao zany dia nahazo matimbola mitetina 534 millions de dollars avy any amin'ny banky iraisam-pirenena isika. Ka ny 400 millions de dollars dia natokana anamboarana ny fotodrafitrasana ny lalana izay norafitantsika malagasy. Ny 134 millions de dollars kosa dia natokana ho an'ny fahasalamana sy ny fiahina ara-tsosialy. Tsara manamariky fa ny 500 isanjato amin'io dia don na vola tsy averina ary ny 500 isanjato kosa no prêt na vola indramina. Dia mety mantantsika hoe inona ilay lalana ho atao, inona ny fampiasana ho vola ireo. Eto zany dia mitodika amin'ny vahoaka any atsimo, mitodika aminareo sombava-bahoaka any atsimo satria anisany napetraka, anisany nangatana tamin'izao fitondram-panjakana izao
tamin'ny fitsidiana maromaro natao tany atsimo regny dia anisan'ny lari-pamenana ny napetraka ny anamboarana lalana ny atsimo ka ito zany dia vaovao lehibe vaovao goava ho an'ny faritra atsimo nosy nitetikasa fanamboarana lalana ho an'ny iny faritra atsimo nosiny satria dia amboarina tany ray manontolona goudron ny RN10 RN10 zay miainga zany izy io eo amofombe mandalo ny atsombe mandalo eo belo mandalo ny ampany ejety betsoky ary hatrany andranovory izay amazava ho azy famitohy makany toliara fa namanamarika fa iny lalana RN10 dia lalatany hatramin'izay nazaontsika fahaleovatena noho izany dia hiaraka anoratra tantara isika ary hiaraka ametraka tantara isika zay no antony manokana napatsokana aloha solombavam-bahoaka anana indrindra ianao solombavam-bahoaka rehetra avy any atsimo satria tantara no amarintsika so apetratsika eto amin'ny firenena fa ho manarakarak' zany rehefa mahazo famatsiam-bolo ohatr'izao tsika dia manontany matetika rehefa misy ny famatsiam-bolo sy miavina androany fa afaka telo taona efataona 5 taona voa ataony lalana am'tindra nitoraky tsy dia miady sika satria mila miasa aingana ary anisany noa mifampiresahana tamin'ny président ny banque mondiale zany ka eto raha ilaza pétiance sika dia mahafaly anaro nolazanareo fa mifamarana tamin'ny banque mondiale dia zao pétiance tsara iantsika ny transparent anatin'ny zavatra rehetrarehetra tamin'ny volana octobre novembre tamin'ny eftolo no nametra atsika an'io mifangatahana tany amin'ny banque mondiale tao anatin'ny PEM Sud tamin'ny 13 ny volana jona nefa nametratsika fanampy ataotsika ataotsy RN10 vinoana tao anatsika fa tsy maintsy ataotsika io ary tsy maintsy ahitana famatsiam-bolo ary tamin'ny taona lasa toy ihany zany dia validena banque mondiale izany famatsiam-bolo zany raha izay fa faharoa zavatra tsara dia vonazo ny validation dia miasa ny ministre ny travaux publics efa nanosady ny appel d'offre izay anaovana any étude rehetra efa manomboka ny étude zao ary vita afaka efabolana vita ny étude dia lancena ny appel d'offre feany alohan'ny farantaona dia anomboka zava-dehibe zany ary arakan'izay dia mila miasa aingana isika ka izay indrindra no mahafaly any mizaranareo an'izay tetiandro izay nataoko zay rehefa miresaka tsimiantsika dia miresaka ihany koa foana zavatra anatikakikaka atsimo hatramin'izay dia ny resaka rano ary izy dia mafiso ary lazaiko aminareo fa tsy maintsy ho atao ary tsy maintsy hotaina ny pipeline izay miaraka ramena mandalo arapiso andranobory tanandava sud ambosary sambo ary mandrapatonga any ambofole tsy maintsy ataotsika zany matoa mijoro eto dia anatatena tamin'nyvendanambetrarehetra maro ny ezaka efa ataotsika ary tsy mikisoroka amin'izany fitondram-panjakana kanefa ilaina ihany koa ny famatsiam-bola avy any ivelany mba ahafana anafaingana ny fanatanterahana no asa rehetrarehetra zay tokony ho atao rehefa miresaka rano misika rahatongatonatao dia misy ny famatsiam-bola avy any ivelany fa misy ihany koa ny ezaka manokana ho ataotsika anisan'izany ny antanana hoe ahoana ny RN13 ny RN13 dia famatsiam-bola
avy any amin'ny vondrona europeana. Izy io ankehitriny ary fa miary foana motsika miaraka amin'ny andriamanitra misy dia miandrotsika zany amin'ilay hoe avis de non objection zay andrasana tena Bruxelles izy io. Raha ny tokony ho izy dia mila transparentsika. Ina ny antony mbola tsy angoana. Ny antony tsy angoana dia misy ilay voalaza ny Banque mondiale teo mikasika ny hoe misy enquête amin'ny orinasa anankiray lehibe. Nefa rehefa natao dia lofa le orinasa lehibe io manao andeha asa dia mbola nisy enquête supplémentaire andray zany no natao. Rehefa mifampiantso tamin'ny tokony andraikitra zay eo anivon'ny vondrona europeana dia nilaza zareo fa amin'ny valoteny amin'ny dia herinandro ho avy ity zany nanovana be lalana izay R13 zay matotoina any Ambohimbena sy Tolamary. Na zany aza dia tsy niantsika fa nametaka ihany koa tsika ny fanampy ary ny fitondram-panjakana ankehitriny fanampy efa napetraka io sy maintsy tanterahana dia anamboatra ary efa vita ny tompidi mikasika an'izany ny lalana mampitoy ny iosy katreo betroka famatsimbolantsika manokana sy madiodio ary ny mikasika ny betroka kosa parapatonga eo Ambohibe dia fahafatesaka iantsika tamin'ny vondrona europeana dia atirina programme feky izay amanaraka amin'izao fotoana izao. Fean'izany rehefa vitatsika zany zavatra rehetrarehetra zany iova tanteraka ny tantarany atsimo tsy adintsony ny atsimo fa androso amin'izay ny faritra atsimo. Fantatro ny soa nataony vahoaka ny atsimo aminy. Fantatro ny fitiavana raiky tapisaka ny vahoaka ny atsimo amiko. Noho izany tsy hapaly be rano zany fa tsy maintsy anao miezaka rehetrarehetra ampandrosoana sy anampiana ny vahoaka ny atsimo. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanamboarana ny lalana sy ny fikojakojana ny lalana satria efa fantatsika efa marina zany betsaka tokoa ny lalana izay simba ankehitriny manerana ny nosy ka noho izany dia nahazoantsika famatsimbona ihany koa zany ny fikojakojana sy ny fanamboarana ny lalana izay refy 500 kilometre goavana zany sady lehibe zany. Ary ao anatin'ny famatsimbona io ihany koa hita fetsy ny président ny groupe parlementaire fa misy lalana ihany koa zany mbola tsy manao sekretry izy fa efa ao le famatsimbona any amin'ny faritra Sofia goavana be ihany koa izy io dia ataontsika tafiditra ao anatin'izao famatsimbona ny lalana no antoky ny fampandrosoana satria lalan-dra miantoka ny fampifandraisana ny faritra rehetrarehetra. Tsy valapaka amin'izay efa be lehibe ny programme lasa mikasika ny lalana zay olo resantsika miaraka amin'ny ministra zay namana ho faritra tsara ihany koa fa betsaka ny zavatra azo sy ho atao amin'ny lalana zay tokony amboarina eto amin'ny firenena fena metaka tatafintsika. Noho izany mafitina ny zavatra famatsimbona azy teo anivon'ny Banque mondiale dia nisy an'le famatsimbona 534 millions ary rehefa nanolotra n'ilay plan national de redressement isika zay anteny eo amin'ny 978 millions d'euros izy io dia nanaiky ny Banque mondiale fa 415 millions no 978 millions io dia anampiana zareo amintsika. Mbola tsy nahazo anampiana betsaka ohatrao ny Madagasikara hatramin'izay nahazo antsika fahaeo angeny. Dikany dia matoky tanteraka
ampitadana, amin'ny mpitondro, amintsika, amin'ny ety leadership, ananany filohanatao ny ireo nous avons il y a 534 millions de dollars. Si 415 millions de dollars, c'est âge en intégral un plan de redressement national, 949 millions de dollars, niveau de l'âge SICA, avec un plan mondial. Parce que c'est parce que nous avons un peu de familles. Nous avons des familles à Tikum, la ni présidente ni secrétaire général de la famille rehefa mandray fitenenana isika malagasy na tena rehefa misy fivoriny reny ho atao fena dia misy ny FFRD na ny fonds fiduciaire pour la résilience et durabilité fonds vaovao io zay nyfeny ary Madagasikara no anisany azo an'io voalohany indrindra atia Afrika sy maneran-tany. Nous avons dit à 500 millions de dollars, sika ary ho avy aty naseko manokana ny directrice générale ny FMI Kristalina ho avy eto Madagasikara izy anamarina sy ametaka izay fanomezana akoatran'izay dia nitatitra ihany zavatra mitrano sy ny zavatra miseho tamin'ny jizany alianay tany Washington satria dia miora ihany koa tamin'ny safandraha amerikana momba ny fampandrosoana ny USAID ny tenako zay lehibeany moa dia Ramatoa Samantha Power ny lehibeany USAID efa fantatsika fa mpiara-monina hatry ny hely any Madagasikara izay mpisehatra mavitrika amin'ny ady indrindrindrindra amin'ny hoentina ampandrosoana ny firenena iray fa indrindrindrindra amin'ny tsy fanjaka-tsakafo any atsimo Nosy ny USAID. Tao anatin'izany fivoriana natao izany dia noraisiny ny fanapahan-kevitra anampiana ny telo-bola anampiana ny Madagasikara eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana sy ny sehatra sosialy indrindra ny tsinjovana ny tontolo iainana sy ny tsy fanjaka-tsakafo any atsimo. Ka noho izany dia tapaka ary voafaritra fa ioatra ny 495 millions de dollars ny fanampiana hoentin'ny USAID aty Madagasikara hatramin'ny 2025. Misy ihany koa ny fionana tamin'ny Millennium Challenge de Camp na ny NCC izay safandrarany gouvernement américain izay manohana ireo firenena andalam-pandrosoana amin'ny ady amin'ny fahantrano amin'ny alalan'ny fanomezana toana ara-bola mba hanafanganana ny fampandrosoana ara-toekarena. No amarinina tamin'izany fa efa mahafeno ny antsasan'ila ny fepetra maro mifolo amin'ny roapolo izay takin'ny safandrara ny MCC ny Madagasikara mba ahafana misitraka indray izany fanampiana izany. Izany dia mahavimbolo ary tena tsara mihitsy ny nakanaisana tany mba nanazava hoe inona ny ezaka ataontsika malagasy ary inona ny zavatra nandrasana amin'ireo mpamatsora rehetra. Ankehitriny dia fantatsika ihany koa ny fiatrekan'ny crise na ny ady any Ukraine. Misy fiatrekan'ny goavana amin'ny firenena maro maneran-tany ny ady any Ukraine ary ao anatin'izany koa i Madagasikara. Fiatrekany indrindrindrindra amin'ny vidim-piainana sy ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Eto zany dia misarika an'izantsika fa tsy azo hidivirana ary mila miomana amin'izay mety ho fiakaran'ny vinsolika isika. Sy isika eto Madagasikara ihany miatrika an'io fa
isika firenena rehetra mihitsy maneran-tany. Noho izany dia mila fampitsinjo isika malagasy ary miantso rehetra tsy mba isiny ny fanarahotana manoloana n'izany toejavatra izany, mba tsy anampikitraka amin'izao vanim-potoana sarotra ienantsika izao ary tsy kena ny fanarahotana. Ny adika ny fitondram-panjakana nefa dia tsy maintsy miany vahoaka, tsy maintsy mijery ny tombontsoan'ny vahoaka, ka mba ahafahana miatrika ny fiakaran'ny vidim-piainana dia ampiantso ny vondrony sehatra tsy miankina, ny jerena sy ny andraisana ny fanapahan-kevitra, ampiakarana ny karama eo amin'ny sehatra tsy miankina, fa indrindra ny mpiasam-panjakana ny tenana. Izany dia eto zany dia mitodika amin'ny mpiasam-panjakana rehetra fa amin'ny herinandro ity dia iona amin'ireo sehatra tsy miankina no tenako, satria mila jerevana ihany ny sehatra tsy miankina, fa ny mpiasam-panjakana kosa dia isy ny fampiakarana ny karama ny mpiasam-panjakana izay aholazaiko amin'ny afaka andro vitsivitsy amin'ny fomba ofisialy ihany. Raha tombanana zany ny zavatra ndianay tany Washington dia azo lazaina ary tsy ampiambambana noa ilazainantsika fa fahombiazana tanteraka ary mahafapo ny adia izay natao tany Washington. Azo lazaina ankehitriny fa mipetraka sy mahafiorina tanteraka ny fifampitokisana eo am-piarahon'antoka sy Madagasikara. Hitatsika fa efa maro ny asa vita sy natomboka ary mbola betsaka ihany koa ny tokony ho tanterahana, ho fanarenana sy fampandrosoana any Madagasikara. Lehibe ny fanamby napetratsika ary mitaky firaisan-kiny, taky firaisan-po ary ny firaisan-tsaina malagasy no ahafahantsika mandroso sy manavitra ny firenena. Misy any nefa ny antso ataoko mba tsy isika samy malagasy no ifamilya na ifampisokatra manoloana ny mpiara-monina-nantoka sy indrindraindrindra niezaka izay ataontsika mba entina anavotana amin'ity firenena ity. Tsy misy atohatra atsika rehefa mipambatra isika sy rehefa mikahina isika. Noho izany dia miantso ny firaisan-kina eo amin'ny samy malagasy ny tenako ankehitriny. Manoloana izany dia manaingana rehetra aho, ny ministra mpikambana amin'ny gouvernement, ny olofidy, ny olom-botendry, ny tompon'andraikitra-panjakana rehetra izay nanara-tonga andray ny andraikitra sy hifantoka amin'ny asa fampandrosoana tandrify azy tsirairay avy. Tsy maintsy mandroso Madagasikara, misaotra tokola, mangasika.